Salama daolo androanitsika dia ndao indray raha iresaka ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fantatsika tsara fa igasikara fenosoa dia ao anatin'ny antoko tsy miankina, izany hoe sady tsy miandany amin'ny mpanositra no tsy miandany amin'ny antoko amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ka izay no antony nahatonga ny gasikara fenosoa nanangana an'ilay hoe mouvement gasikara izay fanovana rafitra araky ny fanazavana hatrany izay antom-pitsoroan'ny mouvement gasikara izay mba hialana amin'ny fanaovana tahaka nanaovan'ireo teo aloha eo amin'ny resaky ny politika indrindraindrindra mba ho fampandrosoana any Madagasikara sy ny fanovana rafin-javatra maro izay hita fa tsy nahomby nandritra an'ireo fitondrana izay nifandimby teo aloha hatramin'izay. Ka ny ambangovangon'ny mahakasika an'izay no azavaintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avitrany tonga dia vavany ndawary. Gasikara fenosoa dia solombavambahoaka ao amboriboritany fahatelo ao Antananarivo ao ary lany tao anatin'ny antoko tsy miankina izany gasikara fenosoa izany. Mazava ho azy araky izany fa sady tsy miandany amin'ny mpanositra i gasikara fenosoa no tsy miandany amin'ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao fa ny azy dia amin'ny maha indépendant izay no nahatonga an'ireo vahoaka nifidy azy ka hajaina hatramin'ny farany izay safidimbahoaka amin'ny maha candidat indépendant azy izay. Tsy vitsy tamin'ireo solombavambahoaka lany tamin'ny antoko indépendant no nivady belirano rehefa lany amin'ny maha-solombavambahoaka azy zay izy ireo satria raha tao anatin'ny antoko indépendant no antony ny safidianany vahoaka azy ireo tany amin'ny districta izay nirotsahany izy ireo avy rehefa lany izy ireo dia iny avy hatrany fa nanolo tena ary nilaza ampahabe maso fa manohana sy miaradia amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny izay nokian'olona maro moa izay ary misy aza ny milaza fa tena fisolokina safidimbahoaka angambany no nataony ireo zay lany amin'ny antoko indépendant nefa dia rehefa lany iny fa mitambatra amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny. Raha ny tokony ho izy ho indolo-pirenena dia tokony najaina ny safidimbahoaka amin'ny nandaniny izy ireo anireo candidat solombavambahoaka amin'ny antoko indépendant izay. Fa i gasikara fenosoa nefa dia tena nanaja ary nanaraka an'izay teny nomeny tamin'ny vahoaka izay amin'ny maha indépendant azy izay ka tena najaina hatramin'ny farany amin'ilay hoe tsy miandany amin'ny atseroy ary no azavainy mazava tsara moa no tena antom-pijoroan'ny gasikara fenosoa sy ny mouvement gasikara amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny idirantsika amin'ny ambangovangony amin'izay fanazavana resaka mouvement gasikara izay dia ndao aloha ho tanterina amintsika ny hafatra izay nalefan'ny gasikara fenosoa tao anatin'ny pejiny tato anatin'ny andro maromaro tato. Ny raha mahalala fa mandalo tsy fahasalamana Andriamatoa Maherilanto manandafy amin'izao fotoana izao ka vantany vao naheno an'izany i gasikara fenosoa dia nirary fahasalamanga haingana ho an'ny Maherilanto manandafy miombona tanteraka mitondra ambavaka anao ny tenako ho izy hatrany. Eo amin'ny resaky ny mouvement gasikara indray dia hametraka ny fomba fijery vaovao isika manerana ny Madagasikara. Efa miezaka mitety distrika maro i gasikara fenosoa sy ireo zay mivondrona ao anatin'ny mouvement gasikara izay amin'izao fotoana izao. Tahaka ny distrika ny Hosy zao dia efa nandalovany gasikara fenosoa sy ireo mpiaradia amin'izay. Ny safidy ny olom-boafidy tena safidy tsy miozongozona ary tsy voazongozona ny ho feo ny vahoaka ny ho olom-boafidy ary ny ho solombavambahoaka tsy miankina ny tenanay. Tsy mbola nanana tsy manana ary tsy hanana eritreritra ny anao olom-boatendry satria ny vahoaka ihany no patronako. Hanova ny fomba fanaovana politika miaraka eto Madagasikara isika rehetra. Io no antom-pisian'ny mouvement gasikara ho an'ny Madagasikara firenentsika ity. Ny mouvement gasikara fenosoa amin'izao dia efa misy any Moramanga, Nosy Belleville, Diego, Mahajanga, Toliara, Antsirabe,
Antananarivo renivohitra, Ambohitra Atrimo, Atsimondrano ary Avaradrano sy ny maro hafa. Hoy Gasikara Fenosoa ka mandroso isika amin'izao fa tsy mihemitra sanatria. Anisan'ireo mpitarika ny mouvement Gasikara Fenosoa i Mahery Miller izay président ny antoko ilo Madagasikara no sady mpandrindra ny mouvement Gasikara ao amin'ny tanà faharoa ao. Ary Andry Ispalma ihany koa dia mandrindra ny faritra Aloatra Mangoro. Hitantsika ihany koa fa nanao fanambarana ny ministry ny fampianarana amin'ny mahakasika ny hoe tsy andoavam-bola intsony ny fisoratana anarana amin'ny sekolim-panjakana manerana ny nosy. Ka nilaza ny ambangovango ny mahakasika an'izay moa i Gasikara Fenosoa amin'ilay hoe fampianarana maimaim-poana ho an'ny EPP hafatry ny vahoaka izay nampitainy nandritra ny fivoriana izay nataon'izy ireo. Isan'ireo nangatasiko tamin'ny Prime Ministre nandritra ny fandraisam-pitenenana teny amin'ny antenimieram-pirenena ny ametrahana ny fampianarana tena maimaim-poana eny amin'ny ambaratonga fototra na EPP satria mijaly sy sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra ka ho ampidirana ao amin'ny PMO na PGE izany. Ankoatran'ity olany délestage sy ny fahatapahan'ny rano eto an-drenivohitra ity ihany koa hoy Satrany. Tafita ny hafatra anio raha maheno ny vaovao sy fanapahan-kevitra izay noraisin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena isika tamin'ny ity herinandro ity. Ny fangatahiko dia ny mba hampiarana anio fanapahan-kevitra io aingana dia aingana satria efa nanomboka tamin'ny alatsinainy 4 Aogositra ny fisoratana anarana any amin'ny EPP ka sao dia efa nandovola ireo ray aman-dreny. Ny mahakasika ny mouvement Gasikara hatrany dia mpandrindra ny district ny Manjakandriana sy ny mpandrindra ny région Sava efa niona tamin'ny Andriamatoa Gasikara ihany koa ary nilaza ny fahavononan'izy ireo amin'izay mouvement Gasikara izay hatrany. Fomba fanaovana politika vaovao iray amin'ireto foto-kevitra ireto no hijoroany mouvement Gasikara ny hitondra fanovana eo amin'ny fomba fanaovana politika na nouvelle pratique politique eto Madagasikara. Foto-kevitra iray izay hita fa namotika tanteraka ny firenena nandritra ireo fitondrana izay nifandimby teto amin'ny firenena. Azo atao tsara nefa ny manova izany raha misy ny fahavononana ara-politika na volonté politika ho an'ireo izay mpisehatra maro izy ireo fa ireto misy ohatra vitsivitsy: valifaty politika, famonoana, fanagadrana, fanapotehana, fanampenam-bava an'ireo izay tsy mitovy hevitra izay tonga eo amin'ny toerana manenjika ny teo aloha anefa ny olona no miova fa ny nataon'ireo teo aloha ihany no ataony aty afara. Vokany betsaka ny exil politika, mihamaro ihany koa ny tsy maty manota ka noho izany dia tsy ilaina ny valifaty politika. Adilahy politika mila manapa-kevitra ny vahoaka malagasy na eto an-toerana na any ivelany ka mahatsiaro tena fa misy raha malagasy fa raha hikambanana fa tsy an'olon-tokana na an'olom-bitsy na vondron'olona ny raharaham-pirenena. Fahefana hindramina any mpitondra sy ny mpanao politika fa isika malagasy ny tompon'ny fahefana, tompon'ny harena sy ny fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena satria Madagasikara any malagasy rehetra. Tsy tokony hifantoka amin'ny vondron-kery efa mpifanandrana sy mpifamelona ara-politika intsony izao fahantrana lalina mahazo ny firenena izao, fa tokony ho raharaha hikambanana raha misy feo hafa, hevitra hafa dia mba hienoy. Samy tompona andraikitra avokoa izay rehetra efa teo sy isika vahoaka nampindrana fahefanan'izy ireo. Tsy olona, tsy loko politika intsony no olana eto fa ny fahantrana sy ny fahefa-mividy. Manjaka tanteraka ihany koa ny fanapara-pahefana ho an'ireo olona izay nampindramina fahefana amin'ireo sehatra maro samihafa, an'olom-bitsy ny firenena. Nanjaka ny nepotisme, clientélisme, favoritisme nandritra ny fitondrana ny fandimby. Ireo namana sy mitovy hevitra ihany no mahazo tombotsoa, toerana, marché public ary ny fandraharahana. Tsy ny fahaiza-manao no hanendreny tompon'andraikitra iray fa ny fironana ara-politika sy ny fisolelafana. Mila omena toerana ny olona nianatra sy ny spesialista amin'ny toerana mifandraika amin'ny fahaiza-manaony sy ny nianarana. Mbola tsy afaka ihany koa ny monopolisation amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny fahefana maro samihafa. Lasa tompontrano mihonona sy tompony mangataka ny atiny ny malagasy amin'ny taniny, ny harenany indrindra fa ny fahefana. Ohatra vitsy ihany ireo fa mbola toizantsika miandalana eo
ny famelabelarana izany fotokevitra izany. Manoloana an'izay fanehoan-kevitra gasikara fensoa izay moa dia nisy pejy anankiray izay vaovao androany ao amin'ny Facebook ao nilaza fa mouvement gasikara tsy tokony mamita-bahoaka tamin'ny hetsika fotsy i Ravalomanana raha milaza fa mahatoky ny seny indray ankehitriny. Manoloana izay dia naneho ny heviny gasikara fensoa fa pratika politika itony ilay hiadivantsika. Mampiasa ny anaran'ny mouvement gasikara ny pejy akaiky ny fitondrana vaovao androany hanaparitahana ny hevitra izay tian'izy ireo lazaina. Ambarako ary amafisoko fa tsy miditra ary tsy manana ambara mahakasika ny team sy ny kandida Ravalomanana ny mouvement gasikara sy ny gasikara fensoa. Faiky na lainga noho izany ity resaka aparitaka ity. Averiko ihany fa tsy ny olona na loko politika ny hiadivantsika fa ny rafitra, ny fampahantrana, ny tsy fahaiza mitantana, ny tsy maty manota, ny ampihimamba ary ny adilahy sy valifaty politika lava izao. Ny mouvement gasikara fensoa dia tsy miady amin'olona na loko politika fa miady amin'ireo rafitra izay voalaza ireo. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milike ny sainina antsika ary tsara voatrano miabone amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao matahoata gasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.